fitohanan'ny fiarakodia, filarana miandra fiara fitateram-bahoaka, filarana amin'ny toeram-pisotomam-bola amin'ireny banky ireny. Ireo ny zava-baovao manamarika ny fahamaroan'ny olona mitsidika ny Mahajanga amin'izao fotoam-pialatsasatra izao. Tsy voafaritry ny fotoana no ahitana io tranga io eto Mahajanga. Saika amin'ny fotoana rehetra, saingy tsy maharitra ela. Na izany anefa, tranga tsy dia fahita loatra eto Mahajanga, manomboka mahazatra maso amin'izao fotoana izao. Ho an'ny fitohanan'ny fiarakodia, saika ireo lalana tery nefa be mpandalo sy mpampiasa no ahitana azy io, izay manomboka mampimenimena ny mpampiasa lalana. Raha vao embouteillage moa tsy maintsy misy fiatraikany aminay satria lerany ro enjenay moa. Lasa tara be zany le leranay rehefa amin'ny embouteillage ohatran'ireny zay. Dia lasa misy place zay tonga dia lasa mifanesika dia le bus tokony hifankalavitra dia lasa mitambatra kanala reka dia lasa vilony mifanenjika be reny. Ireo rehetra ireo no manamarika ny fitombon'ny fiara tonga eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga. Fiara avy amin'ny faritra hafa hoentin'ireo mpiala sasatra mankaty an-toerana. Ny vanim-potoan'ny Pasika no mampisy azy ity teo aloha, na eo aza nefa ny fialan-tsasatra lehibe tahaka izao. Tamin'ity indray mitoraka ity no tena nahitana fitohanan'ny fiara matety-piseho indrindra. Fahitana Majunga aloha tamin'ity taona ity tena maro ny mpanao vakansy raha eto Mahajanga, ary hita na tomobily feno. Nangamba misy le olo tsy manana tomobily angamba tamin'ny taona ity lasa manana tomobily jiaby reo, satria ao ny vahiny, ao koa ny tompo-tanàna hipoka na ty mandalo mahabibo eto hitantsika ty hipoka be misy angamba embouteillage karaha Taninarivo Majunga amin'izao io. Fitohanan'ny fiara izay mbola ito mandra-pahatapitry ny fotoam-pialan-tsasatra any amin'ny fiandohan'ny volana septambra izao.